Tato ato zay dia narenesana trangana tsy fandriam-pahalemana trany ny renivohim-paritany samihafa indrindra ho an'ny teto an-drenivohitra. Isan'ny lasibatra ny asan-jiolahy toy ny fakana keriny ary ireo teratany vahiny ny praiminisitra lehiben'ny gouvernemanta Andriamatoa Mahafalisolona Andrasana Olivier nanambara fa tsy maintsy andraisana fepetra ny tranga tahaka ireny. Carte résident biométrique miisa 4,000 no efa navoaka ministeran'ny Atany ho an'ny vahiny mipetraka eto Madagasikara. No marian'ny praiminisitra fa ministeran'ny Atany eto Antananarivo ihany no mamoaka io karatra io. Tsy lany ny imprimé fa misy fa ny fizarana azy angamba no niteraka olana ka eto teneniko satria mba tsy rorosaina le olona misy ny imprimé na karapanondrom-pirenena fa tsy lany zany ary androany no fananome baiko amin'ny tokony andraikitra ao ministeran'ny Atany sy raha-pahefana izara zany aingana tsy eto amin'ny renivohitra ihany fa manerana ny nosy mba tsy isiny zay tebitebin'olona zany fa hoe misy ny imprimé fa tsy hoe lany zany. Ny fandriam-pahalemana izay nosoritany praiminisitra fa apetraky ny gouvernemanta ny lahara-pahamehany entina hisorohana ny osika ary indrindra mafisana ny ady amin'ny fampiororoana no tena nametrahana ny carte résident biométrique.